La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Hovoajany ity miandro ikirakiran'ny SRMV ny antotam-baovao mahakasika ny voka-pifidianana androany saika efa tonga teny amin'ny toerana avokoa ny PV raha ny fanadidinana natao ho Antananarivo sy ny manodidina. Ny trangana Alabato tao amin'ny commune Ranoera distrikan'ny Iosy nandritra ny fifidianana omaly raha nambaran'ny vondron'ireo kandida any an-toerana. Fifidianana safidy bahoaka no nitranga tamin'izany raha ny fanazavana azo. Tokony hitodika betsaka kokoa any amin'ny famokarana biolojika i Madagasikara manomboka izao. Izay no nisongadina nandritra ny lahateny fanokafana ny salon biolojika tetsy amin'ny village voara Antotapenaka tamin'ity androany ity. No amin'ny vice-ministra tompon'andraikitra tamin'izany fa andrasana tsy ho ela ny lalàna vaovao ifehezana ny vokatra biolojika eto Madagasikara. Afaka roa andro ho vinavinaina ivadika rivodoza ilay tangoron-drahona any avaratry Madagasikara raha nambarany mpamantatry ny toetry ny andro. Any Colombie manatanteraka fitokonana fahobeny vahoaka ho fanairana amin'ny tsy faneken'izy ireo ny politika ampiarina ny fanjakana any an-toerana. Manoloan'izany miantso ny fifambidiniana ny mpitondra fanjakana. Ny atetindreo avetrany. Finaritra topoko lasy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao voajany 10 andro ikirakiran'ny SRMV ny antotam-baovao mahakasika ny voka-pifidianana. Androany saika efa tonga eny an-toerana avokoa ny PV raha ny fanadidinana natao any Antananarivo sy ny manodidina. Miantarandriana. Nanomboka ny alina no efa nikirakirany PV avy amin'ireo biro mpifidianana ireo SRMV. Hatramin'ny iray oratolakandro nandalovan'ny mpanao gazety, manodidina ny 20 isanjato no efa vita raha ho an'ny eto amin'ny distrika Tanatroa ohatra. Distrika Tanatroa no misy anay zany hoe raha amin'ny lafiny ara-pifidianana izy zany dia raha tsy mangaika ny CD raha tsy mangaika ny CENI CD Tanatroa dia ho anay eto zany dia tamin'ny valorala izay nanomboka niditra teto amin'ny centre misy ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia amin'izao fotoana izao dia mpanantanterahana zany izay ny bureau de vote taminay ny zavana mifitopolo amin'zato efa tonga daholo mivokatra tamin'izany. Ny fanindrinay aloha dia milohan'izay efa vita zany. Eto hoe eo amin'ny 3 andro eo farafabetsaka. Etsakilany. Fepitra maromaro no totosaina mialohan'ny andefasana izany eny amin'ny CENI sy mialohan'ny voan'ny vokatra tsy ofisialy. Tonga aty anivon'ny SRMV izy vao vahaina le scellé dia ny SRMV no miconstaté hoe ao daholo ve ny antota-taratasy rehetra ilaina amin'ny fanisana ny vato. Izahay no traité an'ilay izy, manisa an'ilay izy mahavita izay vérification izay dia manana izay koa mi-établir PV ihany koa izahay dia ny PV ataonay dia sezisiavana ao aorianan'izay dia iny sezi iny manao sezi ny mpiandraikitra an'izay dia rehefa amin'ny farany indrindra contrôlena ny amin'ny farany indrindra hoe conforme ve le sezi nataon'ny mpiandraikitra sy les plis natokana ho an'ny PSRMV rehefa conforme izay dia izay vao tena mandefa ny résultat définitif any amin'ny CENI. Mizotra ampilaminana hatreto ny fikirakirana ny famoaham-bokatra amin'ny valim-pifidianana sy ny mpandolo-tsaina. Ho voaza raha ny fanazavana ny 10 andro entina natotosana ny fikirakirana totosain'ny SRMV.
Araka nefa hitantsika zao dia anatin'ny fanisana vokatra fanangonam-bokatra amintsika amin'ny teny zao ny avy eo anivon'ny seny Madagasikara. Tonga eto amin'ny plateau-an'ny kolo amin'ity alina ity Iona Saina hitondra misimisy kokoa mahakasika ireo vokatra izay navoakan'ny seny izay mbola vokatra vojomaika aloha. Ahoana Iona Saina mahakasika ireo vokatra azo lazaina izay navoakan'ny seny? Tamin'ny 4 ariva no voka-pifidianana navoaka ny Vomera Maleo tena misarana ny fifidianana farany tamin'ity androany ity. Ka izay no hoentintsika eto amin'ny fampalalam-baovao. Raha ny biro-pifidianana nazahoana vokatra dia miisa 874 amin'ireo 2,900 eto Antananarivo renivohitra. Raha ny biro fandatsam-bato nanaovana fanamarinana dia miisa 370 amin'ireo nanaovana fanamarinana ireo dia name ireto vokatra ireto. Irina Randriamasinoro laharana faharoa nahazo ny Isam-bato 770 faingo aotra 3 isan-jato ary ny laharana fahaefatra Nainandry Zezitoaina nahazo ny isan-jato 770 faingo 570 isan-jato. Izany hoe raha io salanisa io Analalaina David dia i Nainandry Zezitoaina no mitarika eto Antananarivo amin'izao fotoana izao vokatra izay vonjomaika ihany. Raha izay no voka-pifidianana teo amin'ny ben'ny tanàna ho an'ny mpanolontsaina kosa indray teto Antananarivo renivohitra. Dia rary ny Irina Clémence laharana faharoa nahazo ny isan-jato 470 faingo 20 isan-jato ary ny laharana fahaefatra Randrianary Roberto nahazo ny salanisa 770 faingo 570 isan-jato. Izany hoe ny laharana fahaefatra treto no mitarika ho an'ny mpanolontsain'ny tanàna. Ny tapavitrihana moa ho an'ny teto Antananarivo renivohitra dia nahatratra 320 isan-jato tamin'ity fifidianana ity. Ho any amin'ny faritra kosa indray isika ny Tomasina voalohany nazahoana vokatra ihany koa ny Lalaina Davida amin'izao fotoana izao. Raha ny voka-pifidianana dia mitarika ny kandida avy amin'ny IRK Rakotiny Irina Nantenaina izay nahazo 730 faingo 420 isan-jato ary Ratsiraka Iarovana Roland no manaraka azy ao nahazo ny salanisa 130 faingo 530 isan-jato. Io salanisa io moa izay vonjomaika ihany ary ny tapavitrihana ihany koa ho an'ny tany Tomasina dia mitovy any tamin'ny teto Antananarivo 320 isan-jato. Ity ampamarana ny Lalaina Davida tsara ny manamarika ny amin'ny fepetra ny raisiny teo anivon'ny seny ny amin'ny famoahana izay voka-pifidianana izay dia tsy toy ny tamin'ireo fifidianana teo aloha izany hoe ny mpanolontsaina ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena izay ny seny Foibe no mamoaka ny voka-pifidianana na mitambazotra tserasera na ihany koa amin'ny tranokaly fa ny seny isaky ny faritany. Ka izay no mahatonga ny fahasarotana eo amin'ny fahazahoana ny vokatra amin'ireo komuna hafa na izany zany ho tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny ako ny voka-pifidianana izay vonjomaika avoaka ny seny manerana ny Nosy. Mahakasika izay vokatra fifidianana tsy mbola ofisialy izay hatrany dia distrika Antsirabe voalohany mitarika amin'ny salanisa 520 faingo 220 isan-jato ny kandida laharana fahadimy izay natolotry ny IRK voka-pifidianana avy amin'ireo birao fandatsam-bato miisa 330 sy 200. Kolo TV Antsirabe. Raha ny voka-pifidianana vonjomaika azo avy eo anivon'ny birao fandatsaham-bato miisa 330 sy 200 manerana ny distrika Antsirabe voalohany izay nahitana mpifidy 930 sy 3 alina dia mitarika amin'ny salanisa vonjomaika ny kandida mitondra laharana fahadimy natolotry ny antoko IRK Dr Uno nahazo ny salanisa 520 faingo 220 isan-jato. Manaraka azy ao ny kandida mitondra laharana fahaefatra avy amin'ny antoko TIM Andriamatogy Rivo nahazo ny salanisa 720 faingo 20 isan-jato. Fahatelo kosa ny kandida tsy miakina mitondra laharana fahatelo Andriamatoasina nahazo ny salanisa 4 faingo 320 isan-jato. Fahaefatra ny kandida mitondra laharana voalohany Andriamatomandrindra nahazo ny salanisa 4 faingo 9 isan-jato. Fahadimy ny kandida tsy miakina Andriamato Justino mitondra laharana faharoa nahazo ny salanisa 2 faingo 920 isan-jato. Fahaenina ny kandida tsy miakina mitondra laharana fahaenina Kiakra Alsan nahazo ny salanisa 2 faingo 220 isan-jato. Raha ny vaovao azo farany avy eo anivon'ny CRMV eto Antsirabe dia mbola ao anatin'ny fikirakarana ny voka-pifidianana tanteraka ankehitriny ka ho vinaniana ho afaka andro vitsivitsy eo fahamoahana ny vokatra vonjomaika. Tsy misioka raha tsy tafavoaka ny ala hoy ireo kandida roa mitarika vonjomaika eto Antananarivo renivohitra na izany azy naneho ny hafalian'ny mpanohana ny laharana fahaefatra tany amin'ny Foibe toerana ny safidy tsy ny anio hevitra kosa ny avy amin'ny antoko TIM Iona Saina.
toy izao ny ambiansa eto amin'ny foibe toerany kandida laharana faefatra naina Andriatsitohaina Alina taorian'ny fahavitany fifidianana. Mandray ireo vokatra isaky ny birao-pifidianana no ataon'ireo teknisianina amin'izany. Orakoraka, afaliana. Arakaraka ny mampitombo ny vokatra voaray mampiakatra ny vato azo ny kandida raha ny fanazavana. Ny saotra ny fahendrena naseho ny vahoaka n'Antananarivo naina nefa ny adidiny tampilaminana ny kandida naina Andriatsitohaina. Efa nifanaraka hoe arzay ny vanisiniavina tamin'ilay tenerana hoe tsy manome résultat zany. Fa ny tendance aloha nijerevana zao arzay tendance zay ny mahafaly. Misaotra mpifidy rehetrarehetra aloha ny volon'Antananarivo zay nampiseho fahendrena. Fa dia miandry tsika zao zay vokony tsy valin'ny fifidianana na any amin'ny senia na any amin'ny tribunal. Lanonana ihany io na resy na mpandresy na resy lanonana foana. Zay napalahelo kely hoe tsy ampy kely ny taux de participation fa mino fa mbola mila fanabeazana. Ho an'ny mpanonany kandida izay natolotry ny antokitima teto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra, miandry ny vokatra feno izy ireo, tsy misika raha tsy tavavoaka ny ala raha ny fanazavana. Ny savidiny tsy any hevitra araka izany ny kandida Rina Randriamasinoro laharana faharoa. Tsy mitovy tamin'ny fifidianana efa nisy teo aloha ny fikirakirana ny voka-pifidianana amin'ny ity fifidianana ben'ny tanàna ity raha nambaran'ny filoha lefitry ny seny androany. Ny eto anivon'ny faritra Analamanga ihany no kirakiraina etsy Alaroby. Henri Florian. Samy hafa amin'izay fanao nandritra ireo fifidianana telo farany. Ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pifidianana ao anatin'izao fifidianana kominaly izao. Miainga avy eo anivon'ny bureau fandatsaham-bato ireo antotarataratasy mirakitra ny voka-pifidianana. Alterny eo anivon'ny SRMV eny amin'ny renivohitry ny distrika avy eo. Dia io SRMV io indray no miasa mandritra ny 5 na hatramin'ny 7 andro eo manambatra ny voka-pifidianana tany amin'ny birao fandatsaham-bato isan'isany atambatra amina commune anankiray. Dia rehefa vita indray ny asan'ny SRMV na sampana mpanisa vato izay vao alefany ety amin'ny senia ny antotan-taratasy rehetra ary ny rafitra manokana seny isaky ny faritany enina amin'izay no mikirakira ny voka-pifidianana sy manao ny fanamarinana rehetra manana 10 andro indray izy amin'izay. Zany hoe raha tambatra izay fepitaon'izay dia manana hatramin'ny fa 9 ny volana desambra farafahatarany ny senia hamoahana ny vokatra vonjomaika. Ho an'ny foiben'ny seny etsy Alaroby manokana, ny faritra efatra no mikirakirana ireo ny voka-pifidianana. Ao ny faritra Analamanga, Vakanakaratra, Itasy ary Bongolava. Miankina amin'ireo vokatra tonga eo ampelantanana araka izany no ikirakirana izy ireo ny vokatra. Tsy maintsy ikirakiraina avokoa ny voka-pifidianana any amin'ny faritra hafa fa tsy ny any Antananarivo ihany no atao ary arakaraka ny fahatongavan'ny vokatra avy any amin'ny distrika no amoahantsika ny vokatra hiteto. Zay vokatra azo avy any amin'ny distrika tsirairay avy zany no avoakantsika eto ary dia miovaova zany ny voka-pifidianana izay mivoaka avy eto amin'ny senia arakaraka izay fahatongavan'ny voka-pifidianana avy any amin'ny distrika tsirairay avy. Tsy misy ny fisafidianana na fanomezana tombony kandida izatsy na izaroa fa zay voka-pifidianana tonga dia kirakiraina ary dia avoaka eto amin'ity tableau lehibe ity. Misy tahaka izany avokoa ireo faritany enina eto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Tsy ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalàna intsonina moka ny voka-pifidianana ofisialy fa ireo fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunaux administrative isaky ny faritany enina eto Madagasikara. Araka izany, ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no mandray ny fitoriana mahakasika ny tsy fanaran-dalàna na ihany koa fantikan-dalàna rehetra manoloana ny fifidianana kominaly eo. Sikadin'olona maro samihafa no afaka manatanteraka izany. Henri Florian. Manomboka androany fa 20 ny volana Novambra taona 2024 no afaka mandray fitoriana mahakasika ny tsy fanaran-dalàna nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra sy tao anatin'ny andro ny latsabato ho an'ny fifidianana kominaly no tontosaina ny andro ny omaly ny rehetra. Voalaza ao anatin'ny lalàna 20 tsipika ohatraohatra 7 fa mananjoanao fanakanana sy ametraka fitoriana ny sokadin'olona maromaro
araka izay voalaza ny lalana izay. Voalohany aloha ny vahoaka tsiraidray izay nandasabato tamin'ny fotoana omaly io ary vao marina tsara fa nisoratra ao tanaty lisam-pifidianana sy nafaka zany ny fidy. Ny faharoan'izay dia na ny kandida na ny misolo tena azy koa zany dia afaka manao an'izay fitorinana fitakiana izay. Eo ihany koa zany ataontsika hoe ny mpanara-maso ny fifidianana izay nekena moa zany ny anarana anaovan'izay fanaraha-maso zay dia afaka ihany koa manao an'izay. Izy ity moa amin'ny maha hoe ataontsika hoe élection de proximité azy dia tsy mitovy zany ny paikady na ny procédure arahana satria amin'ity indray mitoraka ity zany dia ny fitsarana amin'ny ady atao amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif izany no manana ny fahefana rehetra andinika ny atota taratasy na mahakasika ny voka-pifidianana na indrindra moa zany mahakasika ny fanakanana izay efa voalazako teo aloha teo izay. Eny anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif manerana ireo faritany eniny eto Madagasikara no ametrahana ireo fitoriana ireo. Azo aterina eny anivo ny ratsy mangaiky ny seny ihany koa zany fitoriana izany ho an'ireo izay lavitry ny rendrivotry ny faritany tsirairay avy. Ao anatin'ny resaka fifidianana izay hatrany dia tsy azo ekena ny voka-pifidianana aben'ny tanàna sy mpanolotsaina atao amin'ny komuna Anosizato Andrefana ho ireo kandida telo nirotsaka tany antoerana androany. Maro ny osika sy ny alabato raha ny fitarainana azo. Yves Richard. Kandida ho ben'ny tanàna telo no nivondrona nanao fanambarana fanoherana ny fifidianana atao amin'ny komuna Anosizato Andrefana androany. Ankoatra ny tsy fahatombanana samihafa, maro ny osika sy ny alabato tsikaritra izay nitondran'izy ireo pirofo manoloana amin'ny mponina Anosizato. Isan'izany ny tranga atao amin'ny birao mpifidianana Ambanimaso. Tamin'ny salle 4, numéro 162 tamin'ny listra Rary Malala Olivine AZ 65 43 avy tompoko teny Ambanimaso. Fa jereo fa zay misy tao. Ary rehefa nijerena io dia manana n'ilay numéro karapanondro. Rehefa natao ilay numéro karapanondro dia nijerena tarihan'ny 363 amin'io ihany salle numéro 4 dia Randre Malala Olivine. Dia zareo hoe samy hafa le Rary Malala Olivine sy le Randria Malala Olivine. Rehefa nijerena nefa ny mitovy ny karapanondro, mitovy ny datan'akana azy fa fanao eritaona ary ny loatrany dia mitovy. Zay mahatonga nahiteny samy hafa tompoko natao hoe ireo zany BDB izy ato mahita 3 Efa niseho tety Anosizato Andrefana ny tranga toy izao nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna farany ny taona 2024. Tsy ekeny intsony ny family Viliana ny safidim-bahoaka ka ankoatra ny fametrahana ny fitoriana. Andray fepetra hafa ihany koa ireo kandida telo. Efa leo mbonana zay ka tsy tia zava-boribory ka manomboka eto tsy anaiky mivoaka ny Anosizato Andrefana. Mangataka ny tompon'andraikitra mikasika ny fifidianana mba hidina ty Anosizato fa mamaibe ny tanàna. Mandeha ny procédure ara administration fa mandeha koa ny fanehoan-kevitra ny vahoaka satria sao de voavidy ny candidat numéro 3 koa ny any ambonimbony any satria efa fomba fiadiny foana zao manenitendry vola any ambadimbadika any ka zay tsy anaiky raha tsy mivoaka ny tena marina mikasika ny fifidianana. Raha iverenana ny zava-nitranga nandritra ny andro ny Latsabato omaly. Isan'ny birao mpifidianana nitrangana savorivory ny tao Ambanimaso. Taorian'ny fahitany ny délégué ny kandida ireo tranga mampiaya voalaza teny ambony. Ka izao ny afara tamin'ny tsy fanekena ny fifidianana amin'ny ankapobeny zao. Tsy ny tao Anosizato Andrefana ihany. Birao mpifidianana maro manerana Madagasikara no nahitana tranga toy izao raha ny angom-baovao voaray. Nitrangana alabato ihany koa tao amin'ny komuna Ranohira distrikan'ny Ios nandritra ny fifidianana omaly raha nambarany fifondronany ireo kandida any antoerana. Yona saina. Nanio fitarainana manoloana ny fifidianana safidim-bahoaka tao amin'ny komuna Ranohira distrikan'ny Ios ny kandida ben'ny tanàna 4 amin'ireo 5 any antoerana. Notambazana 5,000 ariary ny safidim-bahoaka karaha ny fanazavana ary notaomina tamin'ny fiara ireo olona hifidy. Misy mandeha zareo any amin'ilay tanàna dia omena vola 5,000 isaky ny olona izay olona handeha hifidy ny
numéro 1. Dia izy io zany rehefa mahazo ny 5,000 anao a, dia mandatsaka ny vato ny candidat numéro 1. Dia andrasan'ilay tomobile eo izy a, dia miavy mifidy izy a, dia miditra ao anatin'ilay tomobile indray. Eo alohan'ny bureau de vote io fa tsy mba hoe alavitra, teny eo ambaravarany bureau de vote. Dia alaina indray ilay olona dia taterina miverina. Mandrangitra mihitsy ilay adversaire-n'ilay olona manao ny zavatra io. Ary ny tena loza dia ny député voafidy tato mitsangana eo anolohan'ireo vahoaka ireo hoe efa voavidiko daholo hatramin'ny adjoint maire. Raha tsy ahivina, efa nisy ny tranga toy izao tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo tao amin'ity commune ity. Nisy ny niditra amponja tamin'izany ary isan'ny voarororo ihany koa ny sevoky tany. Raha ny fampitavaovao voaray hatrany, hitan'ny manam-pahefana ny zava-nitranga omaly ary nandray ny andraiky ny ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Manoloana izany, tsy nety nanoratra ny zava-mitranga tao anatin'ny PV ny filohan'ny biro mpifidianana nahita maso izany aza. Dia nametraka fitarainana zany izahay ny candidat ny MMM sy ny candidat ny Irmara zany niara nametraka fitarainana. Mampalahelo anefa dia tsy niraisina io fitarainana io. Falazaina hoe tsy mahapototra dia zahay zany nangataka hoe raisa aloha ilay fitarainana dia raisa ao anatin'ny PV. Dia anjaran'ny fitsarana sy ny any ambony no milaza na mahapototra na tsy mahapototra arakaraka fanadihadiana. Nandahakitsy rano. Nandahakitsy rano mihitsy ilay olona tao amin'ny bureau de vote, zany hoe ny lehibe any bureau de vote. Dia lazainy fa tsy handray an'io fitarainana io zahay ary tsy hanoratra an'io ao anatin'ny PV. Dia zahay zany miady mafy rehefa tsy raisinareo ilay fitarainana dia mba sorato ao hoe tsy nandray ny fitarainana zahay satria izao ny antony. Tsy hanoratra zahay tsy handray an'io fitarainana io. Ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fahefana mahefa ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na tribunal administratif ireto candidat ireto raha ny fanazavana trany hitondra ny porofo manoloana izao tranga izao. Ny tatitra ny filan-kevitry ny minisitra Androany indray tanterina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity izay ny antsipiriny izay entiny Rarsona Andry. Nodilira nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny drafitra ametrana ny volavolan-dalàna ifeny fambolena ara-biolojika eto Madagasikara. Voaresaka tamin'izany ny fampiroboroboana azy ity manerana ny nosy sy ny fepetra rehetra tokony arahina mba hifanaraka amin'ny fepetra takiny ny lamina sy ny tsena ny fambolena ara-biolojika. Ankoatra izay dia ho raisin'ny fanjakana ireo faritry ny seranam-piaramanidina ao Taolagnaro mba ahafahana manaraka io seranam-piaramanidina io anaraka ny fenitra. Neken'ny filan-kevitry ny minisitra ny andraisan'ny fanjakana ny déclaration d'utilité publique ny faritry ny seranam-piaramanidina ao Taolagnaro mba ahafahana mamita ny asa fanarenana sy fanatsarana. Ankoatra izay dia nisy ny fanendrena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Araka ny tolo-kevitry ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta dia voatendry ho tale général ny conseil de discipline budgétaire et financière Andriamatoa Tiana Eric Christophe. Taorian'ny taratasy nalefan'ny filohan'ny antenimieran-dolona Rivo Rakotovao tamin'ny HCC mangataka ny jerena raha mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana didim-panjakana manendry ireo gouverneurany faritra dia nanambara ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana Androany fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana izany didim-panjakana izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray fihenam-bidy hatrany amin'ny 50 isanjato ny atolotry ny motostore ny mpanjifa manomboka Androany ary farana rapitso izany amin'ireo kojakoja amin'ny kodiarana roa tafiditra ao anatin'ny Black Friday izao etsika izao. Miantarandriana. Casque, gants, kojakoja maro manodidina ny moto, ireo no isan'ny anomezan'ny motostore fihenam-bidy manomboka Androany ary farana rapitso. Hatramin'ny 50 isanjato ny fihenam-bidy mandritra ny Black Friday. Androany sy rapitso manao super promotion ny motostore ny amin'ny accessoire rehetrarehetra dia amin'ny moto tonga hatramina moins 50% ny remise omenay zany misy ny service misy ny lity moto koa misy ny promotion atao jusqu'à amin'ny moins 50% daholo ny promotion atao amin'le Black Friday misy karazany le izy satria raha moto ny anaovana 50% manjary tsy velona indray ny orinasa fa ny amin'ny accessoire misy ny hitanay hoe le tena ilain'ny olona
dia iny misy ny ataonay ao anatin'ilay izy misy a ny 10% ny ataonay misy 25%, misy 50%, misy 15%, misy 40% fa miankina amin'ilay produit ilay izy tokony misy équipé koa ny olona fahavaratra koa efa ho avy a ilay ny olona moto nefa ohatrany tsy voasakana mihitsy sika rehetrarehetra andeha moto dia misy ny accessoire de pluie zay anaovanay anisan'izany remise spéciale zany produit en moto store hatramin'izay produit de qualité foana ary de marque izay tsy manao produit hoe sous produit na sous gamme zany fa gamme tena le hoe manara-dalàna ny produit anay. Ankoatr'io, isy ihany koa ny hetsika totosaina amin'ity volana desambra ity. Tanjona amin'izany ny anomezana fahafaham-po ny mpanjifa. 15 décembre ho avy zao dernier événement ny championnat de Madagascar ny moto atao ery amin'ny terrain ny Husqvarna ery Avlo. La finale io zany no événement farany ataon'ny moto store mix game ny anarany. Mandritra an'io koa izy ndray amin'izay ny super promotion ho ataonay amin'ny accessoire tout terrain rehetrarehetra. Manasa antsika rehetrarehetra ho avy zany hanatrika an'io dernière manche ny championnat de Madagascar satria ho avy eo ny champion de Madagascar efa fantatra rehetrarehetra sady course farany izy io be da be ny cadeau zay ho zarainy moto store amin'io andro. Araka nefa ahafantarana ny moto store manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary tsara kalitao avokoa ireo entana amidy raha namafisiny ny tompon'andraikitra. Ahitana karazany izany na ho an'ny tanora, ny lehibe na ny efa nahazo taona. Ity an-toerana avokoa ireo kojakoja samihafa manodidina ny kodiaran-droa. Toka eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny vokatra biolojika eto Madagasikara. Eo ihany koa mahakasika ny olana ny trano-piantohana mama. Rehefa avy eo ary. Miverina indray, mivarotra mora indrindra, goavana sy mahatalanjona. Raha mipitso ihany, Shoprite dia manome anao fitsitsiana goavana indrindra tamin'ity taona ity. Black Friday! Ny savon poudre Omo 200 grammes, 2500 ariary. Ny Colgate 140 grammes, 3500 ariary. Ny déodorant Axe 150 ml, 11 000 ariary. Ny papier hygiénique Red Brand 10 pièces, 7500 ariary. Black Friday, tolotra mahatalanjona, izay mbola tsy fahita hatramin'izay. Ato amin'ny Shoprite ihany. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop! Je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. J'aime E.T. parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt E.T. pour leur apport en vitamines, protéines et calcium. Et c'est naturellement bon! E.T.,
c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti, naturellement bon. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Découvrez le R5 16 4G et plein d'autres modèles ou Telmashup le plus proche de chez vous. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Miverina indray, mivarotra mora indrindra, goavana sy mahatalanjona. Raha mipitso ihany, Shoprite dia manome anao fitsitsina goavana indrindra tamin'ity taona-ty. Black Friday! Les Juco est assorti 1,5 litre, 2000 ariary. Milima sur 85 grammes, 550 ariary. Yaourt chocolat 100 ml, assorti 600 ariary. Les sardines mackerel 155 grammes, 1700 ariary. Black Friday, tolotra mahatalanjona, izay mbola tsy fahita hatramin'izay. Ato amin'ny Shoprite ihany. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tokony hitodika bebe koa amin'ny famokarana biolojika i Madagasikara manomboka izao. Izay no nisongadina nandritra ny lahateny fanokafana ny salon biolojika tetsy amin'ny village voara Andotapenaka tamin'ity androany ity. Yves Richard. Tombanana maherin'ny $100,000 ny tsenan'ny vokatra biolojika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taona 7-12 araka ny antontanisa azo teo anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana Ronjono. Raha manana ny angovo ahafahana mitrandraka io tsenam-barotra io Madagasikara, ambany ankilan'ny tsenam-barotra azo hatreto, tsy maintsy miopana betsaka amin'izay famokarana biolojika izay araka izany ny famokarana manomboka izao. Pour assurer la sécurité alimentaire et conquérir les marchés d'exportation. Ho fiantohana ny fahasalamana ara-tsakafo ary azona ny tsenam-barotra maro. Mikendry fanatsarana ny seha-pamokarana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana mihoatra ny 500 ny drafim-panavaozana ho an'ny Madagasikara na ny plan émergence Madagasikara. Seha-pamokarana maharitra sy afaka mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka izany no andrasana ka ankoatra ny fambolena tatam-pianakaviana. Isy ihany koa ny fampiasana fitaovam-pamokarana moderna anatratrarana ny tanjona. L'attente du marché global.
Ankoatra ny politika amin'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ronjono amin'ny velarana ny vokatra biolojika, efa nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta ary hoentina anivon'ny filan-kevitry minisitra Tsiwela, mialohan'ny fanolorana azy eny anivon'ny parlemanta ihany koa ny lalàna ifehezana ny famokarana biolojika eto Madagasikara. Izany dia nataontsika mba hanomezana fitokisana bebe kokoa ho an'ireo mpandrarao anatin'izany sehatra izany, fa indrindra ihany koa atsika mpanjifa mba hanana fatokisana bebe kokoa isika ary afaka iantoka ny firoborobony zany famokarana biolojika eto Madagasikara zany. Izay no antony anaovana an'izao nanoana ministera an'izao hetsika goavana izay iarahana amin'ny syndika sy mabio zao mba hampafantarana ny be sy ny maro inona moa zany famokarana biolojika manara-penitra eto Madagasikara zany. Raha manodidina ny 4,900 hektara ny velaran-tany natokana ho an'ny fambolena biolojika ny taona 7-12 isan'ny voaresaka natsarana izany ihany koa ny fampitomboana ny tany-pambolena. Ankoatra ny varotra fampiratiana, ahitana famelabelarana iray na dia hevitra maro ihany koa ny salon biolojika, izay nanomboka androany ary haritra 3 andro etsy amin'ny village voary ny Dotapenaka. Nahazo fanampiana avy amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jono amin'ny alalan'ny tetikasa projet jeune entreprise rurale dans le moyen ouest ny faritra Amoronmany sy Bogolava. Tetikasa izay mikendry nazahoan'ny Madagasikara fahaleovan-tena ara-tsakafo sy fitombon'ny vokatra. Nisy ny famparatiana izany nandritra ny salon biolojika Madagasikara. Ny fitomboana sy ny fahatsaran'ny vokatra no mitondra makany amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara araka ny nambaran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Entina natratrarana izany, namolavolan'ny tetikasa projet RMO na ny projet jeune entreprise rurale dans le moyen ouest ity ministera ity nanomboka ny taona 2014. Ao anatin'izany, nisy ny fanolorana fotodrafitrasa sy fitaovana maro samihafa ary fanampiana ho an'ireo mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahan'izy ireo miatrika ny olana eo amin'ny sehatra ny fambolena. Tetikasa projet moa zany dia miezaka mijery sy manao miasa rehetrarehetra izay tena mitantsara ny fotony ary mijery ny tena olona mitantsara hoe ary inona ny tena afaka hanampiana anazy. Antsika miteny izao rehefa rona makany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay tanjon'ny ministera sy ny firenenantsika izao raha ho an'ny tetikasa projet manokana efa maro miezaka natao tao anatin'izay anatantarana an'izay tanjon'izay. Laharam-pameana sy tanjon'ny tetikasa projet RMO, ny fampitombona ny vokatra sy ny famokarana, ny fanatsarana sy fiarovana ny sakafo ary ny fampihenana ny tahan'ny fahantrana. Ho tratra ny vinanapetraky ny fitondram-panjakana, ny fahaleovan-tena ara-bary atao anatin'ny 2 taona ary ny fahaleovan-tena ara-tsakafo amin'ny taona 2024 raha ny nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Ananatombany amin'ny fandraisana ny andeha amin'ny fahasivamboropolo eo amin'ny conférence interférence de prévoyance sociale izay hovindronan'ireo firenena 17 aty Afrika i Madagasikara ny 10 hatramin'ny 12 ny volana desambra ho avy izao. Totosa androany ihany koa ny famindram-pahefana eo amin'ny toeran'ny tale général'ny CNAPS Henri Flore. Ny taona 2020 hatramin'ny 2024 manodidina ny 700 orinasa tsy miankana no tsy manana sosialy ny mpiasana ny CNAPS araky ny antotanisa avy ao amin'ny ministera tompona andraikitra. Manoloana ireo no nanametrahana ny fitsanganana ny task force iarahany ministera ny asa sy lalàna sosialy ary ny CNAPS amin'ny fanentanana ny rehetra hiditra amin'ny fiahiana ara-sosialy, ametrahany ny asa mendrika ho an'ny rehetra sy ny fanatsarana tontolo ny fandrararana eto Madagasikara. Handray ny CIPRES na ny conférence interférence de prévoyance sociale izay ivondrona ireo firenena 17 aty Afrika i Madagasikara ny 10 hatramin'ny 12 ny volana desambra ho avy izao. Zava-dehibe ho antsika ny fandraisana izany. Misy tombotsobetsaka ho antsika eto Madagasikara tokoa ny fiapetrahantsika anio satria tsika dia efa mpikambana raikitra amin'izy io nandritra ny taona maromaro eto anivon'ny Afrika. Manamafy zany sy mampiseho fa sika dia mandray anjara tokoa
amin'ny fampiroboroboana ny fiahiana ara-sosialy tsy eto Madagasikara ihany fa manerana ny Afrika ary sika dia anatanteraka zany ny fetra iraisam-pirenena mba tsy ilazako hoe iraisan'ny faritra ty Afrika amin'ny fepetra mikasika an'izany fiahiana ara-sosialy zany ary tombono atsika no andrayan'izany eto an-terana satria dia ahita maso eto amintsika sy hiara hitafatafa hiara hita ny zava-misy eto amintsika ireo mpikambana mikasika ny tahirim-bola mikasika ny fiahiana ara-sosialy koa avy any amin'ny faritra Afrika. No amafisiny ministry ny asa sy ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fa ho asiana fanatsarana ihany koa ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-sosialy eto amintsika. Didim-panjakana sy lalàna maromaro no mitambatra azahoana n'ilay code de prévoyance sociale na ny paika ny fiahiana ara-sosialy raha azosika raisina ohatr'izay ny fandikana azy ka ny voalohany indrindra amin'izay zany dia ao aloha le lalàna mikasika ny fitantanana ny CNAPS aloha dia manaraka eo tsy maintsy misy didim-panjakana fampiarana zay zavatra zay amin'ny antipiriany mikasika an'ireo fiahiana ara-sosialy isan-karazany ka rehefa voarafitra ireo zany mivoaka ny lalàna mikasika ny CNAPS dia raisina ireo didim-panjakana maromaro samihafa dia zay no mandrafitra ny code de prévoyance sociale eto amintsika dia anisan'izany ny ohatra hoe ny fampisitrana ireo mpiasa maleo-tena ny fiahiana ara-sosialy sy ny fampitomboana koa zany ny fisitrahan'ireo tontosa ny maraina teo ny famandram-pahefana teo amin'ny tale général ny CNAPS Vonjemaika sy ny tale général vaovao Andriambato Mamy Rakotondray be tetsy amin'ny foibe ny CNAPS Anosy izay natrea ny ministra tompon'andraikitra. Mbola tsy mivany olana eo amin'ireo mpitatitra mpikambana amin'ny sy ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny trampiantoana mama fikambanana mpitatitra maro no nanatevi-daharana ny tolona ho fanoherana ny mama tamin'ity androany ity. Yves Richard. Tsy mbola miravina araka ny resaka voizina ankehitriny ny disadisa eo amin'ireo mpitatitra mpikambana sy ny filan-kevim-pitantanana ny tranom-piantohana mama fikambana mpitatitra maro avy amin'ny zotra rezionaly nasionaly sy eto andrenivohitra androany nanatevin-daharana ny tolona ho fanoherana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny gabraraka teo anivon'ity trano fiantohany ity isan'ny takin'izy ireo hatramin'ny farany ny fisiana mpikambana ivelany sehatra ny fitaterana anatin'ny filan-kevim-pitantanana ny mama. Mazava be mivoasoratra ao anatin'ny statut ny mama dia tatitra no mandrafitra ny filan-kevim-pitantanana. Hatramin'izay izy ireo mama zany dia miezaka sy manizingizina fampitatitra izy fa araka ny teneniko teo hoe anananay ny pirofo rehetra satria raha ohatra ianao ka tsy mpitatitra omena fanomezam-pahefana ianao isolo tena mpitatitra anatina fifidianana tsy mpitatitra ianao zany mazava be dia nefa ny zany rehetrarehetra zany tratranay amin'izao fotoana izao ary anananay pirofo. Ny olana dia niainga tamin'io resaka fifidianana io satria hatramin'izay dia efa olombitsy tsy mpitatitra no efa nitsetsitra sy nisitraka ny volam-pitatitra tao amin'io mama io ka ho anay dia hoe ampy izay tonga ny fotoana iverena ny fitantanany mama izay ihany mpitatitra ho eo ampelantanany ireo mpisehatra amin'ny asa fitaterana amin'izay mba tena ora sanatria misy ny loza izay tsy sanatriavina inina atao dia mba tena isitraka amin'izany ireo mpitatitra rehetra mba tsy hisy intsony le hoe arirarira mpitatitra na hoe ialan'ny assurance sans mpitatitra. Ia mafiatrany araka izany ny fitakiana ataon'ny mpitatitra mpikambana anivon'ny tranom-piantohana mama mandra-pamalina ny fangatahana samihafa ankoatra ny fanaovana mpamoaka ny raharaha mama amin'ireo mpitatitra tsy ankanavaka atsangana ihany koa ny firaisankina mpitatitra hiady ho fanatsarana ny fitaterana manerana ny Madagasikara. Raha nanontany ny mpitantana ny tranom-piantohana mama ankehitriny ny mpanao gazety ny Cool TV FM dia nilaza nitondra fanazavana momba izany izy ireo raha ampitso izay ho taterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray afaka roa andro no vinavinaina ivadika rivo-doza ilay tangoron-drahona any avaratry Madagasikara raha nambarany mpamatatra ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Michel Aranarjo. Misy tangoron-drahona any amin'ny 400 kilometatra avaratry Antsiranana. Tangoron-drahona izay vinavinaina ivadika rivo-doza raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamatatra ny toetr'andro. Efa ohatrany mieleran'ny tapitanety hoe cyclone ny avaratra any. Ny valiny aloha dia mbola tsy cyclone ny avaratra any fa tangoron-drahona misy. Amintsika miresaka eo mbola aramaso zone suspect ny filazanay azy
ny firafitry ny tontolo amin'ny ankapobeny zany ahafahana mieritreritra fa izy fiforoana rivodoza ao anatin'ny roa andro avy manomboka any amin'ny lahady zany no vinavinaina hiakatra zay chance de cyclogène izay dia amma mbola zavatra tsy miforona azy dia mbola sarotra aloha milaza hoe menacé ve Madagasikara ny tapany varatra sady tsy fa ny message clé tiana ampitaina fotsiny dia manomboka rahampitsozoma sabotsy makany farany herinandro zany dia nitanina ny ponina amin'ny morotsiraka ny tapany varatra ray manontolo mba anaraka ny vaovao fivoarany ty zavatra rahantsika maso ty hatreto ao anatin'izay roa andro izay dia mbola hienatra ny rotsakorana any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Orana misy fa miena ny faritra sady miena ny atao hoe ny abeny sy ny faritra voakasika izay nanomboka tamin'ny talata zao nahitana fianany be mihitsy mifaritra maro saika maimaina somary mangatsiatsika mihitsy azy raha matsapitsika ny tena hoe faritra mbola ahitana tandrifindrona miaraka mikotroka indraindray dia ny faritry Boeny, Sofia, Sambrano ary ny faritry Betsiboka sy Melaky ny faritra avo amin'ny ankapobeny zany amin'ireo tasaiko ireo ny tena hoe ahitana izay tandrifindrona izay amin'ny ankapobeny raha otsoriko tsika eto Antananarivo faritra Nalamanga aloha dia saika mandraondraona ohatr'izao foana fa tsy dia misy atao orana loatra loatra. Raha tsy ivona ao amin'ity fotoam-pahavaratra ity rivodoza roa no vinavinaina handalo sy ahakasika ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena any Colombie nanatanteraka fitokonana faobe ny vahoaka ho fanairana amin'ny tsy faneken'izy ireo ny politika ampiariny fanjakana any an-toerana manoloana izany miantso fifambotiniana ny mpitondra fanjakana fanadina amin'ny sariny France 24. Tato anatin'ny herinandro nitrangana fitokonana faobe indroa taona tany Colombie. Fitokonana izay aneren'ireo vahoaka ny filoham-pirenena any an-toerana anova ny fomba fitantanana ara-toe-karena fa ihany koa ny eo amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana. Antony tsy aneken'ny vahoaka ny fomba fitondrana any an-toerana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny tsy fitsimbinana ny tombontsoa ny be sy ny maro. Anisany notakin'ireto vahoaka kolombiana ireto ihany koa ny fanamelohana ireo polisy izay nampiasa herisetra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny alatsinainy lasa teo. Araka ny vaovao voaray, mandona ny tsindry mahazo ny filoha kolombiana nanatanteraka fionana tamin'ny solotenan'ireo vahoaka ny filoha. Fionana izay tsy nahita mbokany mahafapo hatreto. Antony mampitohy hatrany ny fihetsiketsehana. Mitohy hatrany araka izany ny fitokonana mandra-pahita ny fanjakana sy ny vahoaka marimaritra iraisana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany sofa tsara atao tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanote ni Fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.